Zay ny amin'iny vaovao iny fa eo amin'ny pejy vaovao ny fahasalamana kosa indray dia amafisina ny fanaramaso ny fidirana sy ny fivoan'ny olona eto Madagasikara mba hiarovana ny mety idiran'ny polio indray eto amintsika sy hitazomana ihany koa ny sata manamarina fafoana ny polio eto amintsika. Entanina foana kosa ny rehetra indrindra fa ny ray aman-dreny mba hanohy ny fanaovana vaksiny ny zanany. Folo taona taty aoriana ny nametrahana tota-taratasy mikasika amin'ny mahafoana amin'ny polio eto Madagasikara sy tao aoriana etsika fanaovam-baksiny 30 vao nahazo izany sata manamarina fa foana eto amintsika ny polio na ny lefakozatra. Tamin'ireo firenena sivy tonga tany Abuja Nigeria dia i Madagasikara irery no nahazo ity sata amin'ny fahafahana amin'ny lefakozatra na ny certificat label polio free ity. Raha toa ka fampitandremana kosa no azon'ireo firenenkafa no ny fidinan'ny fiarovana amin'ny fisian'io lefakozatra io. Raha nambaran'ny tompona andraikitra anivon'ny fahasalamana moa dia dingana maro no natao na ahafahan'ny Madagasikara nahazo ity sata ity. Kasika ny ilay sata fahafahantsika amin'ny aretina lefakozatra na le statut polio free io zany no tsara hitondrantsika ny fanazavana. Nisy zany ny document matevina be. Dia teo koa ny fahavitany vaksiny le polio dia tete ambava mahazatra antsika iny. Dia teo koa ireo fanaraha-maso na surveillance ny fahatsaran'izany fanaraha-maso zany manerana Madagasikara ary hatramin'ny rano sy ny dalina rehetra misy vitsivitsy ny jerevana hoe tsisy tsony ve ny polio tamin'izany. Dia rehefa vita in'le document iny dia misy expert tonga mihitsy misafa teto Madagasikara nakany amin'ilay toerana nahitana ny cas polio farany misavany ny zavatra rehetra nanomboka taty amin'ny ministera foibe nandalo tany amin'ny faritra nandalo tany amin'ny distrika nandalo tany amin'ny foibe fototra tany amin'ny CSB ho fiarovan'io sata io anefa dia mbola hitohy hatrany ary tsy hijanona ny fanaovana ny vaksiny na vaccination de routine mba tsy hiverenan'ny lefakozatra intsony eto amintsika. Tantara hafa ny fahazahoana ilay sata afaka amin'ny polio fa mbola ezaka be koa ny mitazona an'izay ary araky ny fitenenana hoe tsy dia misy loatra le hoe mitazona ny zavatra efa tratra fa na ianao mihemitra na ianao mandroso ka dikan'izany vao maika tsika anatratra zavatra tsaratsara kokoa. Raha tsy ahivina dia efa ny taona 24 no nandefa ny tota-taratasy azon'io sata io isika ary dia izao fa nahazo izany i Madagasikara. Efa 3 taona kosa izao no tsy nahitana trangana fahalemena vokatry ny polio na ny lefakozatra intsony teto amintsika.